Rehefa manolotra ny araba indray tompoko lahy sy tompoko vavy, raha atao teny fohy ny vina amin'ny toetr'andro amin'ity herinandro ity dia saika anjombona ny andro eto Madagasikara fa arahana herika izany amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny ary arahana orana tandrifin-drahona kosa ny ety amin'ny faritra sisa. Ny mari-pana kosa dia somary misy fidinan-kely ato anatin'ny 3 andro avy fa manomboka ny zoma ho avy izao dia hiakatra kely indray izany hoe hihamafana. Araka izany ary dia toy izao manaraka izao ny antsipiriany amin'ny toetr'andro voavinavina ho amin'ny rapitso fa 14 ny volana jona 2024. Anorana malefaka manomboka amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vadivavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana iny. Haka endrika tandrifin-drahona izany amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo ary aty amin'ny faritra Atsimo andrefana no olalovan-drahona. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia hitoetra ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Haka endrika tandrifin-drahona ihany izany amin'ny faritra Dianahany, ny amin'ny faritra ny Avoatany ary ny amin'ny faritra Atsimo andrefana sy avoany andrefan'ny Madagasikara ary andrahona na anjombona ny andro ny amin'ny faritra sisa. Ny mari-pana voavinavina ho amin'ny rapitso araka ny efa voalaza teo dia somary misy fidinan-kely. Ny ety amin'ny atotany dia 4 hatramin'ny 7 degré Celsius no voatombatombana ary 5 degré Celsius ny ambany indrindra ny amin'ny faritra Ambatolampy any. Ho amin'ny rapitso tolakandro ihany koa ny mari-pana voatombatombana dia misy fidinany hatrany. Ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara 7 degré Celsius, ny any amin'ny faritra Atsimo kosa 4 hatramin'ny 5 degré Celsius ary ny faritra ny Avoatany manodidina ny 12 na 13 degré Celsius. Ho andreo tanan-dehibe vitsivitsy ivelan'ny nosy indray dia fantaro ary fa anorana tandrifin-drahona malefaka ary mety ho arahan-drivotra ho amin'ny rapitso any Paris sy Johannesburg ary Nairobi ihany fa ho arahan-kotrika izany any Milan sy ny faritra Bangkok. Ho andreo nosy raha vavy manodidina antsika indray dia anorana tandrifin-drahona avokoa ho amin'ny rapitso any Port-Louis sy Comores ary Saint-Denis ho arahan-kotrika izany indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny faritra Seychelles. Dia izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azonao resaontsika amin'ity alina ity mamy fotoananao izay ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.